mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famirahaba-tikely afaka malalatra trity zoma fahavalon'ny volana martsa ity. Manonona ny fifalian'i Jesosy amintsika rehetra dia mirahaba manokana ny vehivavy rehetra maneran-tany na ny mpanaraka izao mofinaina izao manokana noho ny ty andro izay natokana ahatsiarovana ny zon'ny vehivavy arak'izay nametrahany fiarahamonina azy. Dia mirary fifaliana ho an'ny vehivavy rehetra ry havako. Ny epistily ho an'ny Hebreo toko 19 no mofinaina ry havako. Hebreo toko 19:7 ka hatramin'ny 13:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy nanantsiny izany fanekena voalohany zany dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa. Fa manome tsiny ny olona izy manao hoe indro avy ny andro Jehova izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranaka Joda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko fa ary izao koa dia tsy nitandrina azy ho Jehova. Fa izao no fanekena ataoko amin'ny Israely. Rehefa afaka izany andro izany ho Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony. Ary izaho Andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalainy avy izy na hanao hoe mahalala any Jehova, fa samy ahalalay avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa amindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho ary tsy ho tsorovako intsony ny fahotany. Amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany, fa izay tratra ela sy miantitra dia efa madiva ho levona. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Misy karazana fanekena maro moa fantatsika ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny olombelona. Misy ny fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Adama, berita adamika ho tsika teo. Fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, berita abrahamika na aliansa abrahamika. Ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Noa, alohan'ny ny Abrahama. Fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Noa sy ny zavaboary. Ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Davida, tamin'ny Mosesy. Ary raha atao indray mijery dia hoy ny filazan'ny epistily an'ny Hebreo azy manao hoe nilozan'ny toetrandro ireny fanekeny ireny. Efa antitra, efa tratra ela miantitra dia mialevina ka mila vaovao. Ireny fanekena tranainy raha voalazantsika teo hoe nisy hatramin'ny andron'ny Adama, Noa, dia fanekena efa antitra ka mialevina. Inona ilay hoe fanekena efa antitra ka mialevina? Fanekena tsy hoe nilazan'ny toetrandro, fa fanekena izay manatsiny tsy amin'ny lafiny hoe tsy nety ilay fanekena, fa manatsiny amin'ny lafiny hoe voafetra ny faharetany. Zao mantsy ny fanekena dia fantatsika rehetra, ny fanekena dia misy vanim-potoana, misy durée aretana zany fanekena zany. Ary dia tapitra ny faharetan'ilay fanekena. Ny fanekena rehetra eo, ny fanekena taloha ohatra. Inona ny antony na tapitra n'ilay faharetan'ilay fanekena? Satria ilay fanekena dia ny votoatan'ilay fanekena dia tsotra be mihitsy manomboka any amin'ny Adama, nandalo amin'ny Noa, nandalo any Abrahama, tonga ty Mosesy, ty amin'ny Davida, dia ny hoe Andriamanitra amonjy izao tontolo izao. Andriamanitra amonjy ny olona amin'ny fahotana. Ary rehefa mamonjy ny olona amin'ny fahotana Andriamanitra dia nifidy firenena kely anankiray izy, antsoina hoe zanak'Israely taranak'i Abrahama. Ary io firenena kely taranak'i Abrahama io amin'ny alalan'io no
oentin'andriamanitra mamonjy izao tontolo zao, hiditra ao anatin'ny fiainan'ny olona andriamanitra amin'ny alalan'io firenena kely antsoina hoe zanak'Israely io. Raha ohatra ka alohan'ny natongavan'ilay fanekena vaovao dia ny fahotana no tafiditra teto amin'izao tontolo zao, tafiditra tao amin'ny fiainan'ny olona. No zany de tsy maintsy niditra tao amin'ny fiainan'ny olona koa andriamanitra nanaisotra ilay fahotana zao tontolo zao. Dia lay fanekena voalohany zany dia fanekena kosa izay mbola hampahafantatra ny olona ny mahampanota azy aloha. Ny fanekena vaovao de fanekena hampahafantatra ny olona ny mahampanota azy. Zay ihany, fanekena taloha azafady, fanekena taloha de fanekena hampahafantatra ny olona ny mahampanota azy. Zay ny dikany lalàna. Ao amin'ny Galatiana Paoly manazava ny belehibe Galatiana toko fahatelo toko fahaefatra, manazava Paoly manao hoe io fanekena voalohany io zay miseho amin'ny alalan'ny lalàna, ny antom-pisiny de tsotra hitaiza, hanonkolo, pedagogue, hitaiza ny olona ny fanekena voalohany, ary de nitaiza ny zanak'Israely ny fanekena taloha. Ny fanekena tamin'ny lalàn'i Mosesy de nitaiza ny zanak'Israely na hampahafantatra azy ny hoe etsy ny fahotana, etsy ny atao hoe tsara, zao no atao hoe ratsy. Ny mission an'ilay fanekena voalohany zany dia hampahafantatra ny olona tsotra fotsiny zao ny amin'ny hoe ratsy izy ka mila famonjena, mpanota izy ka mila famonjena, tsy mendrika izy ka mila famonjena. Zay no asany. Tsy nahafantatra ny olona ntsony hoe mpangalatra, raha tsy nampahafantarana azy nantsony hoe mangalatra. Satria fa mpangalatra foana ny olona, na teo ny fanekena taloha, na teo ny fanekena taloha. Mpandainga foana ny olona, mpisotrotoaka foana ny olona, mpizakazaka foana ny olona, mpamono olona foana ny olona, sy ny sisa rehetra. Fa izao ny fahatongavan'ilay pedagogue na ilay lalàna, hoe Paoly no nahatonga ny olona resy lahatra hoe ay ve haka mpangalatra, sanatria na ay ve haka ratsy fanahy, sanatria na ay ve hatahaka zao. Zany hoe ny lalàna no nampiariary ny mahampanota ny olona. Zay ny mahapana be azy o Paoly. Saingy rehefa fantatry ny olona ary, rehefa lehibe ary lehibe azany ka mahafantatra am'izay, zao no antsoina hoe mpanota, dia mila famonjena izy. Ary rehefa fantatry ny olombelona, mazava aminy an'izay fa fantany hoe mpanota izy, fantany fa mila famonjena izy, de izao tapitra ny faharetan'ilay fanekena taloha. Satria ny fanekena taloha de tsy mitondra ny olona ho amin'ny famonjena, mitondra ny olona ho amin'ny fahafantarana ny tenany ihany izy. Zay le tenen'ny epistilon'ny Hébreu hoe manatsiny, satria tsy mitondra ny olona ho amin'ny famonjena izy, fa mitondra ny olona ho amin'ny fahafantarana ny tsara sy ny ratsy fotsiny ihany. Ny olona izay tety ambonin'ny tany mahamaika an'Andriamanitra tsy ny fahafantarantsika ny tsara sy ny ratsy ihany, satria mety fantatsika le tsara fa tsy vitatsika le manao re tsara. Romanina toko fafito, Paoly mitemana hoe fantatro nge le tsara fa tsy vitako le tsara, fantatro le ratsy fa ataoko ihany le ratsy. Zany hoe vitan'ilay pedagogue na vitan'ilay mpanabe, vitan'ilay lalàna na hampafantatra ny olona ny ratsy, na hampafantatra ny olona ny tsara. Fa ny lalàna tsy nanome herin'ny olona afaka hanao ny tsara, ny lalàna tsy nanome herin'ny olona afaka handany ratsy. Ny lalàna de nampahafantatra fotsiny ny tokony atao sy ny tsy tokony atao, fa tsy nanome herim-panahy ny olona hanao ny tokony atao na handany tsy tokony atao. De zay ihany ho Paoly, zay mahafanekena taloha azy, ary zay ny asan'ny lalàna. Paoly amin'ny Galatiana de namisafidy ny olona mihitsy a. Hitantsika nanome ohatra mazava Paoly momba ny Agara sy Sara. I Agara ozy de zao zanaky ny nofo, zanaky le fanekena voalohany. Ary Sara kosa dia zanak'ilay teny fampanantenana, na zanaky ny teny fanomezan-toky, na zanaky ny teny fikasana. I Agara ozy de zao zanaky ny nofo. Nahoana ny tenen'ny Paoly hoe zanaky ny nofo na zanaky ny na hoe ambany lalàna, zay ambany lalàna de tahaka ny Agara. Fantatsika tsara fa tamin'ny andron'ny Antikité, tamin'ny andron'ny Abrahama dia rehefa tsy miteraka ny tompivavy, rehefa tsy miteraka ny tompivavy dia ny mpanompivavy no alaina dia miteraka eo amin'ny toeran'ilay tompivavy. Raha manambady an'ilay tompo-lahy zany dia rehefa bevoka ka teraka dia mandritra ny fotoana avelomany na hiterahany iny dia ampofon'ilay tompovavy, ilay mpanompivavy, dia lasa zanak'ilay tompovavy ilay zaza, raha tsy miteraka ilay tompovavy.
dia zay ny eritreritry abrahama manao hoe satria efa tsy efa lehibe sara efa tsy afaky niteraka ntsony efa toy ny efa maty ny kibony ho ny epistely hebreo zany zao aleo iagara tanora no arahana ny fombandrazana tam'izany fotoana zany arahana ny fomba fanao tam'izany fotoana zany de zao bevoky agara de ampifony sara dia miteraky agara de lasa zanaky sara ny zaza zay ny kajiny abrahama faratsika tsara teo tantarany jakoba fa nyvadiny jakoba dia le asraely fa ro 12 zanaky jakoba dia tsy nateraky le asraely avokoa akory fa nisy nateraky jakoba tamin'ny mpanompo vaviny lea ary nisy nateraky jakoba tamin'ny mpanompo vaviny raely fa tsy nateraky ny kibony le asraely avokoa akory izy rehetra io de tahaka zay koa tamin'ny androny abrahama efa fanao tamin'ny vanim-potoanany antikité tamin'iny totsika hoe croissant fertile izany zavatra izany fa izao hoy paoly manao hoe izay rehetra teo ambany lalàna de mitovy manaraka ny lalàny agara inona hoe manaraka ny lalàny agara abrahama zany eritretra manao hoe mba hatanteraka ny sitrapon'andriamanitra de satria andriamanitra ny teny manao hoe homary tahaka ny kitany io ny taranakao homary tahaka ny torapasika io ny taranakao de zao no izy aleo zany arahana ny mila miezaka tsika araky ny hoe io andriamanitra tsy manampy de tsy manampy ny tenany de mila miezaka tsika ka iny ny fiasana aleo mampakatrany agara dia iny atao zanaky ny teny fikasana arahana fotsiny fomba tany efa misy tanora eo sy ny tahaka zany dia izay lay fomba hoentina mananteraka n'lay fikasana zany hoe abrahama zany de nietreritra hoe mila fiezahana mila fomba maha olombelona tsisy mirakla mihitsy fa de ny olombelona ny mahatonga lay amin'ny alalany agara fotsiny no anatanterahana ny fahatanterahany teny fikasana de hoy ny tompo manao aty zany ka raha ohatra ka zay ny lojika anao de zao tsy misy fahagagana de lasa miankina aminao zany ny fahatanterahana ny sitrapon'andriamanitra ny fiezahanao zany nahatanteraka ny sitrapon'andriamanitra fa rehefa isarano miteraka de zao tsapanao tsara mihitsy natsony hoe fahasoavana satria olona efa tsy tokony hiteraka itsony zany hoe olona efa kibo efa maty toy ny natsangana tamin'ny maty dia zay ny mahafahasoavana ny fahasoavana zay le fanekena vaovao zany hoe ny raha miteny zany tsika manao hoe lalàna dia izay olona teo ambany lalàna hoe paoly galatianina toko faharoa toko fahatelo ry galatianina dala izy aminareo ny teo ambany lalàna ny dikany teo hoe manaiky ho ambany lalàna de zao mieritreritra manao hoe za dia ho amarinina araka ny lalàna fa izay teo ambany fahasoavana de zao tahaka ny sara io tsy ny tena ny manatanteraka n'lay lalàna fa ny fahasoavan'andriamanitra de misy karazan'olona ro paoly anao ny safidy tsy andriamanitra ny nampisafidy fa anao ny safidy fa tsy andriamanitra maneny anao fa andriamanitra efa nanome safidy hoe inona ny tianao ho ambany lalàna ve enao zany hoe enao zany de tahaka ny agara ohatra zany hoe enao de mefitra fa hoe amarinina amin'ny alalany lalàna de hitanisa amin'andriamanitra enao manao hoe za andriamanitra dia tsy mpangalatra za ohatrany fasika eo za nanao fafolo-karena za tsy nangalatra za tiany olona sy ny sisa rehetra de hoy paoly manao hoe raha izay no ataonao de ho ambany lalàna enao ary tsy misy nefa ho amarinina araka ny lalàna satria tsy misy olona mahatanteraka ny lalàna zany hoe misy olona mieritreritra fa ny fiezahany ny mahavovonjy azy io efa nazerany lutera io teoria be io fantatsika tsara mihitsy any amin'ny taona 7 sy 16 izay nanomboka nanaovan'ny lutera no antsoina hoe réforme dia nanazavany lutera mana hoe ny olona tsy amarinina amin'ny alalan'ny asa zany izay manaiky ho amarinina amin'ny alalan'ny asa de manaiky ho ao ambany zioga ny lalàna hoe tsy ny lalàna no namarinana anao fa ny fahasoavana ary dia mazava tsara ny fanekena vaovao de faneken'ny fahasoavana afaka malala itsika manao hoe zava-dehibe zany lay fanekena eto ny tompo eto miteny anao fanekena vaovao anareo inona lay fanekena vaovao fa fitsofoan'andriamanitra tao anatin'ny fiainan'ny olona ka mahatonga ny olona anatanteraka ny sitrapon'andriamanitra tsy amin'ny heriny tenan'ny olombelona fa amin'ny heriny fahasoavan'andriamanitra zany hoe enao zany mahatanteraka ny sitrapon'andriamanitra io tsy afaka irehare amin'andriamanitra mihitsy manao hoe za ny andriamanitra tena izao no nataoko zao no nataoko zao no nataoko matoa ohatr' zao hoe fa raha izay dia ambany lalàna ianao fa ny olona ambany fahasoavana kosa de olona resy lahatra eo anatrehan'andriamanitra na tsy ary ny antson'andriamanitra nandray an' jesosy tompo sy mpamonjy azy ka manaiky ho tarihin'ny tompo anatanteraka ny sitrapon'andriamanitra zay lay teny malaza Martin Luther
na rahany calvin toena hoe sola gratia ny fahasoavana ihany no entiko mahatanteraka ny sitrapon'andriamanitra tsy ny sitrapoko fa za tsy mahifidy an'andriamanitra de somana hoe ngainareo no mifidy aza angeny mifidy anareo zany hoe tsy ny sitrapoko na ny fidy an'andriamanitra ary tsy haiko akory maika moa fa hanao ny sitrapon'andriamanitra fa andriamanitra ihany no ny asa nahafahako natanteraka ny sitrapony izay fanekena vaovao zay de raha fanekena nanaiky andriamanitra hitsofoka atao anatin'ny tantaran'ny olombelona rehefa fantatry ny olombelona fa mila vonjy am'izay izy de tapitra ny fanekena taloha rehefa fantatry ny olombelona fa tsy tanteraka intsony izy fa mila famonjena de tapitra ny fanekena taloha niditra ny fanekena vaovao hanampy ny olona hiala ao anatin'le fotaky le fahotana nahatonga fahatserovatena ny fanekena taloha fa tsy nahatonga famonjena akory nahatonga fahatsapatena ny fanekena taloha ny lalàna fa izao tsy nitondra ny olona famonjena fa mitondra ny olona famonjena de ny fanekena vaovao ao amin'ny jesosy rery any na ny fanekem-pihavanana vaovao fahasoavana mamagna antsika lavako malala hoy ny epistily any Hebreo manao hoe io fanekena vaovao zay ataontsika hoe faneken'ny fahasoavana io dia reto zavatra telo reto no votoatony hoy ny epistily any Hebreo laina atao amin'ny Jeremia toko fahatramin'ny telopolo andiny amin'ny telopolo de izy manao hoe hanao fanekena vaovao ka io fanekena vaovao de zao no heviny hosoratako ao am-pony ny lalako zay ny voalohany zany hoe lay lalàn'andriamanitra zany de tsy zavatra iny ivelany tenan'ny olona tahaka ny takela-bato tsony na tahaka ny lalàn'ny Tora fa ho soratan'andriamanitra ao am-pontsika soratan'andriamanitra ato anatitsika lay lalàna ina ny dikany hoe soratan'andriamanitra lay lalàna soratan'andriamanitra lay lalàna zany hoe manjary fiainatsika lay lalàna manjary zavatra tsy afaka misaraka amitsika intsony lay lalàna am'izay fotoan'izay tsy zavatra mitsara atsika intsony raha eny ivelany mantsy lay lalàna ataovy hoe misy takela-bato ngeza be amy lalana lehanao de misoratra eo lalàna de am'izay fotoan'izay lay lalàna no hitsaranao fa izao hoy ny tompona hoe tsy zay lay lalàna tsy eny ivelan'ny tenanao ka metra-panontaniana hoe aizany ale inona ny dikany fa ilay lalàna dia ao anatinao lay lalàna zany no ibaiko ny fihetsikao lay lalàna zany de zao anjary fiainanao zay le fanekena vaovao am'izay fotoan'izay ilay lalàna de manjary vina manjary vision lay lalàna rehefa ao anatinao lay lalàna dia tsy hoe fiainana fotsiny fa manjary tonga vision tonga nofy tonga tanjona lay lalàna satria mamelona anao lay lalàna ao anaty lay izy nosoratana ao anaty atrema tonga atsika miteny hoe samihafa zany olona zanaky ny testa zanaky ny fanekena taloha sa zanaky ny fanekena vaovao ny zanaky ny fanekena taloha de zao olony lalàna izy de zao tsaraina araky ny fait tsaraina araky ny fait rehefa ohatra ka misy olona mandika lalàna de zao le metra lazy inona nataonao retony nataonao inona zavatra nataonao retony zany de meloko ianao fa rehefa soratanao am-pony lalàna de tsy miainga amin'ny faitsony ny tsarana ny olona zany hoe tsy miainga amy zavatra nataony ihany fa miainga amy zavatra tokony nataony ko zay fahasoavana ny fahasoavana de zao tsaraina ianao tsy araky ny zavatra nataonao ihany hoe zange zao no nataoko fa tsaraina mihitsy ianao amy zavatra izay tokony nataonao nefa tsy nataonao ary zay mahafahasoavana ny fahasoavana io fa maritra amilay teny hoe grasy ny avin'ny teny hoe fanomezam-pahasoavana zany hoe ianao zany mipino zany rehefa miasa de zao tsaraina ny fanomezam-pahasoavana tsika zao men'andriamanitra atsika ny fahasoavana dia tsaraintsika am'izay tokony nataotsika nefa tsy nataotsika tsy hoe zay nataoko ihany hoe ka de tsaraina zao satria anao zao nitsiriritra no zany dia diso ianao fa tsy zay ihany ny tsarana foy ny tompo anao hoe za ange nanome anao vola mikarena nanome anao fahasalamana za ange nanome anao fotoana za ange nanome anao fahazavan-tsaina za ange nanome de tokony ho tiana tsy nataonao nefa ny zavatra tokony nataonao satria nomeko fahasoavana ianao nefa tsy nataonao ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana no zany dia ny zanaky ny fahasoavana de ambony lavitra noho ny zanaky ny lalàna satria takin'andriamanitra tsy ny natao ihany fa ny zavatra tokony natao nefa tsy atao de miandry atsika zany mametra-panontaniana zany tsika am'izao andro ankehitriny zao anao hoe sao de misy zavatra tokony nataony zanaky ny fahasoavana ka tsy nataony am'izao andro atsika mahatonga ny firenena na ny fiarahamonina tahako zao sao de mitaza-potsiny tsika ny olona zanaky ny lalàna de zao mahamaika azy de zao rehefa tsy nangalatra i tsy namon'olona i tsy nanina izy de zao afaka mitena zange tsy diso fa ny zanaky ny fahasoavana tsy zay ny zanaky ny fahasoavana tsy afaka miala mihitsy
satria fanasina sy fahazavana izy de matsiaro tompona andraikitra satria ao am-polona ilalàna de olona mora etam-po sy finoana hanao zavatra tsara satria zanaky ny fahasoavana soratako ao am-polona lalàna de zao manjary fiainantsika zay ny lalàna manjary vision antsika manjary asa antsika zay lay lalàna iza manoratra an'io ny fanahy masin'Andriamanitra zay ao anatintsika fa ny faharoa de zao lay fanekevevahana vaovao koa dia hoy ny filazan'ny tompo azy manao hoe tsy misy ampianatra fa ifampianatra intsony zany tsy isy tsony lay hierarchie tsy isy tsony zay lay atana tohatry ny tahaky ny tamin'ny andro ny fariseo na tahaky ny tamin'ny andro ny sadiseo tsy isy tsony zay atana tohatra izay fa zao rehefa ao anatinao le lalàna dia tompona andraikitra ianao eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny finoanao tompona andraikitra ianao am'izay ataonao tsy ny hafa itsony moneka zange tsy nampianarina zany zanga moa nampianarin'ny pasteranay zany zange tsy nampianarin'ny mopera zany zange tsy nampianarin'ny presbiteranay zany dia tsy zay itsony fa raha izay de manjary tsy tompona andraikitra ianao fa tompona andraikitra tanteraka amin'ny fihetsika ao ianao ary azo tsarainy eo anatrehan'Andriamanitra satria efa nisoratan'Andriamanitra oamponao ny lalàna de ampidiriny eo anatiny fanahy masina de iny mampatsiaro anao ny tokony ataonao sy ny tsy tokony ataonao afaka malala tompona andraikitra zany sika amin'ny ataontsika zay le hoe tsy misy mpampianatra sy mpianatra intsony fa ampahafantarin'Andriamanitra amintsika mazava satria ao anatintsika ny fanahy masina ny lalàna sy ny sitrapon'Andriamanitra tsy hoe tsy ilaina ny fianarana soatra masina tsy zay nytiany epistily any Hébreux resahana eto hoe tsy ilaina tsony zany ny toeram-panomanana mpitandrina na ny fakulte teolozia na ny sekoly momba ny teolojia na ny sefarana tsy ilaina zany ny katekomena fa kay ono samy tonga ny fampianatra tsy zay loatra ny tiany epistily any Hébreux resahana tsy lay fahalalana savoara loatra le tiana resahana eo fa lay fiainana mahalala olona miray aina amin'Andriamanitra ny teny hoe iada amin'ny teny Hébreu izay nadikany nampiasain'ny Jeremia mpaminany eto satria avany amin'ny Jeremia mpaminany ty texte nampiasain'ny Hébreu ty dia milaza hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra miray aina tahaka ny mpivady mahalala tahaka ny eva nahalala ny vady ny iada lay matao teny amin'ny teny Hébreu no zany de izao hoy ny epistily any Hébreu manao hoe ny fanekena vaovao de zao tonga iray aina amin'Andriamanitra isika tonga hanana firaisana amin'Andriamanitra isika lay Andriamanitra de zao tsy saraka amintsika itsony ary zay dikany hoe ny fanahy masina atao anatintsika fa ny fahatelo sady farany amin'ity hoe votoatin'ny fanekena vaovao ty hitantsika mitohiny amin'ny andiny ny faraika ambin'ny folo dia hoy izy manao hoe amindra fo amin'ny tsy fahamarinany fanekena vaovao faneken'ny famondram-po zany hoe ahoana ina dikany hoe famondram-po handefitr'Andriamanitra satria tsy itsika mpanota no hitany fa ny zanany malala no hitany handefitr'Andriamanitra satria Jesoa no anytanteraka lalàna amin'ny toerantsika esoreo an-tsaina any hoe zange hoy afaka manota zany sanatria satria efa tsy ilaina le fanekena taloha tsy tompoko tena ilaina ny lalàna Paoly de manazava ny manokana manao hoe zange de manana lalàna tsy ambany lalàna ny mpino fa manana ny lalàna izy samy hafa ny hoe olona manana lalàna sy ny olona ambany lalàna tsy ambany lalàna ny mpino fa olona manana lalàna izy satria ny fanahy masina ao anatiny ny fanahy masina mitaiza azy fa manana lalàna tsika mazava ho azy tsisy kristiana raha am'izao andro rehetra hoe tsy ilaina ny lalàna de ngamba dia olona mahatsikaiky be zany fa ny kristianina de manana lalàna resy lahatra fa tsy tokony hitsiriritra tsy tokony angalatra tsy tokony andika ny didy folon'Andriamanitra tsy tokony hanivaiva raha aman-dreny isan-karazany manana lalàna isika fa tsy andevony zany lalàna zany sika inany tsy andevony zany lalàna zany tsy ny heritsika ny hoe tsika mananateraka an'izany fa ny herin'Andriamanitra ary ny fibebahantsika ny mahatonga atsika marina tamin'izay mety ho fandikatsika ny lalàna avako alao hery ara angatao Jesoa hoe tompo ataovy mitoetra ao ambany fahasoavanao mandrakariva ahafahako manatanteraka lay fanekena vaovao de lay fitiavana anao Andriamanitra lay fitiava namana ary soraty atao boky ny lalànao ataovy manana firaisana marina aminao Andriamanitra ary indrindra ataovy amiko ny famondram-ponao Jesoa fa zay le fanekem-pihavanana vaovao ivavaksika tompo am'zao zay no ny amin'ny soatra masina zay manantitrantitra ty anatinay ny alehibe ny fahasoavanao nosoratanao aty amponay ny teninao ny didinao mba tsy ho teny mitsara fa teny mamelona
mba tsy ho teny manameloka fa teny manome aina, ary mba tsy ho teny tadiavina fa teny mpitarika lalàna mitarika ny teninao. Mahafantaranay ny lalana tokony izorana, tsy ny ivelan'ny tenanay ka karoanay ny lalana mahasoanay, fa ato anatinay ny fanahinao masina mitary-dalana anay manome fahazavantsaina ao anay. Misaotra tompo fa manome toky anay koa ianao fa tsy hoe hiara-monina aminay ihany, fanana firaisana mihitsy aminay ny teninao ary ianao Andriamanitra te monina tomponay. Amindra fo aminay. Mamelahany eloka i tompo raha toka mitavozavozo zay tsy mahatanteraka ny sitraponao. Andefery tompo, atao fitianao Andriamanitra. Misaotra tompo fa nataonao zanaky ny fahasoavana izahay. De ataovy mahay mampiasa amin'ny fanomezam-pahasoavana. Ataovy mifaly amin'ny fanarahana anao, amin'ny fanatanterahana ny asa fanompona. Ataovy mahay manararoatra ny fahasoavanao, atafinao sy iainanay isan'andro. Da io tompo ny fanoratenanay, ny fanomponay anao, ny tokantranonay, ny asanay, ny zanakay, ny tanindrazanay, ny fiangonanay, ny asa ataonay isan'andro. Ataovy asan'ny zanaky ny fahasoavana, ka mitondra fifaliana, mitondra fiadanana, mitondra fahatokiana sy faharetana amin'ny fanomponanao. De misaotra Jesosy ny amin'ny famelan-keloka tompotraonay teo amin'ny azo fijaliana. Terizy mandrakarivo zahay ho mpanompo matoky anao. Amen.